finansianana anome amaminansianana caprice Faly miarabantsika indray tonga sy hoe eto amin'ny fandaharana midi magnifika amin'ity sabotsy mahafinaritra be ity mbola ny tenako ihany no miaraka amintsika eto amin'ny fandaharana amin'izao atoandro izao dia tsy adino fa aoko finaingo salama ianao salame ie miaraka amintsika eto koa androany ifara salame vizambisaka ianao zany raha matoa fanjese mainako ie miaraka amintsika eto amin'ny plateau ihany koa dokotera faly miarabantsika ny tokantrano ie dia iresadresaka amintsika rehefa avy eo koa i bolopix miarabanao manahoana daholo nareo tompoko salama tompoko anomboantsika amin'ny fandaharana dia iaraka amin'ny finaingotsika ao anatin'ny zapine rehefa farany herinandro ohatr'izao dia be dia be no mirevirevy no manalanala kely fa aza atao be dia be fa mivadika mpandefy lalany ianareo tahaka ity razoky anankiray ity hoatsana mamilava tsy mampomely izy fa me ihany hoe tsy omeloza ve ny anara zany mila mieritreritra tsara alohan'ny anao zavatra fa reny ny farany matory eny tsy mieritreritra mihitsy saitoka eritreritra izy materitreritra reny ty anankiray ty koa tsy azo ataotsika indrindraindrindra any an-trano any fa mba entina mpifalifaliana atsika fotsiny ty ready et à ne pas faire à la maison pour les enfants et voilà ohatra hoe misy razoky raha razoky dia tsy maninona mihitsy atao tsy maninona mihitsy ka iny koa ge ohatra hoe mamamy ianao zany dia miagainga dia ny aspiraka dia hoe ty zao vitako manapaka dia watsawatsany dolo zao tsika dia anaraka ny feo gazety izay atolotry fara be kibo dia kito malemy zany eny ary feo gazety ny rahantsika rehefa sabotsy ohatran'izao dia ina ary le feo gazety gazety boky manko gazety boky no arahantsika rehefa sabotsy ohatr'izao tena reradraraka mihitsy ary fa miariary alakotsina efa mivalaka fa mibredy kisy bety tadinona koa fa atandro be ny atandro tao anatin'ny magazine pour la science ny vaovao antsika androany dia resaka kely mahakasika an'ireny dauphin ireny tsika biby monina any an-dranomasina any izy itony biby mahafinaritra simple basique les voleurs les dauphins sont des violeurs nefa iza kosa tsy miviolana izy tsy fidirany amin'le dadaty fort dauphin sa fidirany no resantsika dia ny intelligence an'ireny dauphin reny ny fiarahamoniny dauphin ny fahaizan'io dauphin io ny na ihany koa be dia be ny resaka azotsika atao mahakasika ny dauphin tsika eto Madagasikara moa dia manana dauphin ihany koa nenina moa Sainte Marie eta dia efa ho ary zay festival de baleine moa zany le izy fantaro fa ny dauphin dia tahaka ny biby rehetra tahaka ny zava-mananaina rehetra manana vie en société zany hoe miaina ao anatina fiarahamonina kely izy ao anatin'io ranomasina io ny sakafony araka nefa hitantsika amin'ireny horonan-tsary mandeha amin'ny télé reny trondro dia crevette dia saumon
fa mihinana glaçon ihany koa izy ireny glaçon de zay indrindra tsy any anaty ranomasina izy mihinana an'izay fa le baleine le dauphin efa le avoakan'ny olona le ataony ao anaty karazana aquarium reny de hitanareo le omen'ny tompony sakafo de omeny glaçon reny ka mangetaeta gama le dauphin izy efa ao anaty rano de mampisorony rano ihany izy de ny glaçon dauphin masikasika io zany de mamimamy ihany koa ohatrany hoe rehefa le misotro an'le any reny de mba asiaka glaçon kely e ataontsika ohatrany hoe yaourt tamin'ny sachet le yaourt Clarinette. clarinette mihinana glaçon ny dauphin de io ny dauphin mahafantatra hoe raha ohatra hoe tia zao jus ty de fantany ohatrany hoe fantany avy lavitra hoe jus io eniny amin'ny alalan'ny odorant zany hoe mamimamy io zavatra io na masirasira io zavatra io zay zany de classifiena manam-pahaizana zay hinanao fikarohana no tantaraina tao anatin'ity gazety boky ty hoe manana 6e sens mihitsy ny dauphin sasantsasany satria koa ny dauphin misy karazana fa tsy hoe ny dauphin rehetra de misy an'izay daholy misy hoe tata de fort dauphin de misy hoe dauphin de fort tata de misy hoe sauvé Willy am'izay am'izay mihitsy misy an'le Oum le dauphin. Oum le dauphin. na daholy rehetra zany fa zany zany nona fa tsy dauphin loka de ny dauphin miara-miaina amin'ny fiainana dauphin misy mihinana reny misy mihinana reny efa biby tsara biby mahafinaritra sady ohatrany hoe mampalahelo raha hohaninao tokony tsy hohaninao mihitsy sady miara-monina amin'olombelona ny dauphin Ary marina velo hoe mitovy amin'ny olombelona izy de raha sendra misy latsaka any anaty rano de manavitra izy. tena marina mihitsy zay le anisan'ny vie de société ananan'ny dauphin zany zany hoe tena mahay miara-monina amin'ny olona izy araka ny ina moa zany ny fanadihadina nataony reto manam-pahaizana amerikanina nandritra ny 30 taona teo eo de niara-niasa tamin'ny fikambanana malagasy ihany koa reto manam-pahaizana reto nikaroka momba an'izany hoe dauphin zany zany fikambanana hoe setamada zany tany amin'ny taona 13 sy 14 zay fa ihany koa ny dauphin raha hitantsika de motra mamoaka siffle son mamoaka feo zay iny tena amatarana hoe dauphin zany miainga avany amin'ny any sovaly le fenaiko fa tsy dauphin sovaly dada de fort dauphin iny son iny lavitra any an-dranomasina izy mandefa an'iny fa tena lavitra be any ambany be any de efa heninao eny be zany mafy be zany iny son an'iny mahatratratra any amin'ny mahatratratra any amin'ny 50 kilohertz any hoany nitanjaka iny son an'iny tonga de ohatrany mihika be izy de maheno fa inona izy maheno fa anazy izy ny olona miky mihika foana izy rehefa ohatra izy hoe mahita ohatra hoe fanena amin'ny sambo fa sambo misy olona na midetecte zavatra na misy tiany atao na te hanao regroupement na zay le tiany atao Fiantsantso any anaty ohatrany rano zany. zazakely zany izy ohatrany zazakely mandefa ny son iny foana izy ohatrany hoe miteny aty zalahy ohatrany hoe miteny izy de manao regroupement satria sambo iny hitanareo sambo maka an'le manipy an'le aratona trondro any anaty ranomasina De mampitandrina le trondro izy de tsy zany. mampitandrina le trondro izy fa vao mairy izy Manatona. courage be hoe iny misy trondro alain'ny arato de lasa koa izy misakoroko miaraka amin'le maka an'le trondro ao anatin'le araton'le sambo ao izy zany anaovany sakafo moa zany le trondro araka ny efa ny lazaiko teo de fatary ihany koa fa ny dauphin de manana ina moa zany manana vady be de be afaka misakoplea amina femelle tovy PDP Jacob Zuma zany tsy haiko aloha zay aloha isentroka fa finaingo ohatrany Zay. tady teniteny foana aloha zay aloha tapitra ny fotoana amin'ny herindratsika mitondra tsy dauphin tso fa baleine nay angamba loety ndao aloha hitokam-barotra kely Caprice. Salto
manome amamina fiainano akela via pleine dent mirana saramanitra feno siro ho any malagasy rehetra. Maman, elle a dit maman. Regardez, il marche. Pour s'éveiller, votre bébé a besoin d'être en bonne santé. Mais tu manges tout seul, toi. Blédina a conçu les céréales Blédine et le lait Blédi les croissances pour que votre bébé vive pleinement chaque étape de sa croissance et de son éveil. Tu dessines? Bravo. Blédine et Blédi les croissances, partenaires de ses premières fois. Gillette Bleu 2 avec sa bande hydroactive Lubrastream vous rase de plus près sans toutes les entailles et coupures. Passez au Gillette Bleu 2. Gillette, la perfection au masculin. Fotoana iray manahirantsainantsika vehivavy ny vadimbolana tsotra ny vahaolana Sleepy Lady malefaka ho izany serviette hygiénique Sleepy Lady noho ireo akora voafantina nanaovana azy natao ho zakan'ny vehivavy rehetra. Tosihano akory ny fisiny noho izy manify nefa mivoaka sy mahary tsara. Tontolo andro mahafinaritra mianaka halalana sy tsy misy ahiaha apetra ho amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Araka ny fahafantatrao ny couche Sleepy ihany koa dia manome fifaliana ho an'ireny sy ny zaza noho izy maharitra mandritra ny alina manontolo. Type 3, filalaovana ny Quinté Plus, Quarté Plus ary TFC mitambatra ao anaty tapakela iray. Raha ordre ny Quinté Plus, tonga dia ordre avy hatrany ihany koa ny Quarté Plus ary ny TFC. Type 3, mitamba be. Tavaverina somatsara indray isika eto amin'ny fandaharana midi magnifika amin'ity atoandro mahafinaritra be ity a. Za aloha dia tena faly tokoa ny ilaza aminareo fa i-Bolopix miaraka amintsika eto androany. Sura mihitsy zany manahoana daholo a efa naveriko teo ihany moa iny tsitako se ola saina fa mozika ny andizana dia rehefa valaka makasofle zay ny azoko ambara aloha tsy eto miandrendre fanontaniana fa ny aminareo. Allo Louis mba atao ohatra vahiny rehetrarehetra tonga eto ihany e mba hoe mba annonsena kely ihany mba asiana stinger kely ve hidirana sa hoe ahoana kosa e. Zay ianao vao tena hoe tonga soa eto amin'ny fandaharana amin'ny fomba ofisialy a ohatra ho vahiny rehetrarehetra fanontaniako voalohany manitikitika ansaiko fa naninona natao hoe Bolopix ny anaranao. Na tonga an'izy hoe Bolopix moa ny anarako satria mihinao fa tsy hoe tena kenao dia Bolopix natao tandanareo somonareo anaranao. Misy ilay ohatrany hoe potsaka izy Bolopix. Teo daholo moa zany rehetrarehetra zany fa na tonga an'ilay izy hoe Bolopix zany misy ny zandrikely, misy ny vehivavy manjamanja tsara norme afaka antsoina hoe Bolopix daholo. Dia teo moa na tonga an'ilay izy hoe Bolopix afiry hanala amin'ilay miaraka amin'ilay ohatsy tsotsotra kely moa ilay izy fa zany hoe tao anatin'ilay aingam-panahy izy dia nafinaritsy nafinaritsy. Ho an'izay olona tsy mahafantatra amin'ny Bolopix zao fa zay zao resadresaka tatao mbadimbadika tato hoe dokotera tsy mahafantatra amin'ny Bolopix. Tena androany avy mahafantatra anazy. Valo mahafantatra ny dokotera. Toraka izany koa Bolopix. Bolopix koa zany mpandihy koa izy. Fa One Rasta ny tena anaran'ilay le mpandihy. Dia anaran'ilay groupena nisy niaraka an'ilay solitaretra. Bolopix sy mpandihy zany. One Rasta sy mpandihy. Ho ampafantarinay any dokotera sy ho ampafantarinay anareo any tokantrano any hoe izy zany Bolopix zany mibuzz be vidéo any tany anatin'ny Facebook tany dia angamba ho aranantsika ny clip ny Bolopix. Le watana mama love, le watana mama love, watch le watana mama love. Nita na re wate mam ya bimadi, ya bimama na la wa. Am de wata. Le watana mama love, le watana mama love, watch le watana wo. Waya vakam sus to ka gel bonoma ri.
polopixa ninna polopixa wa afianalamay e zany le izy ninna aza taitaitsy makatsara warsea makatsara warsea efa mamimamy ninna de efa maka amilay fotsiny hoe de ataoko miletitenda wa de ataoko miletitenda wary poloa aza taitaita va eo daholo hoaninny e eo daholo hoaninna wa orkonoma zany le izy ronoma de ataoko mileto maso wa de ataoko mileto tsorokiro maika aza taitaita va zale izy wa tandremo ninna va afatsy ameko fa zatsy hoe miamiany amy fiainana tandremo a nareo de manambambandreo ninna de vola zany le watana mamilava wa zany le watana mamilava iwalo yule watana mamilava warseu iwalo yule watana mamilava te atoko mletelo yo dawol lesiranga metra le inoky nareo fa niaraka antsikitsiky taminay koa tao anatin'iny oatsana mamolava ny bolopixa iny a zay tato moa zany a tena dokotera nadi ifara nadi tato izy moa zany de toramelo dera le izy koa zay mozika entina mahafinaritra ampime ampifalifaly zay mihitsy le bolopixa zany manalazy le bolopixa moa zany tony de fanalany fakana fialambolo mihitsy fialambolo zany tena atsika malagasy no fa le manalazy ino any fialambolo fialambolo atsika olondre etsa mihitsy tsy akanavaka iny zany na hoan'ny mama na hoan'ny dada na hoan'ny zoky na hoan'ny zandry na hoan'ny kely indrindra ary afaka makamaka tsara amin'iny tsisy bagara muzika hoan'ny andizana de rehefa valaka mba malala olona mipetsaky tsy de misotro toka be loatra moa zany ao anatin'le izy fa kelikely de mahita tsirony tsara raha manao ohatran'le hitan'le irana tonton-cool reny any anatina mariage sura mihitsy any afa anisany raha andihizana anatina mariage any reny mety teraka tam'izany koa zao iny a mety bandy akama misotrosotro tonton ka eo mihitsy tonton mihitsy moa zany hita de tonton zany isan'andro tsy maintsy maka foana izy kopatanana de izy moa rehefa mamo mibagara misy de ozy izy hoe mamaninona anjay ara le revo raha mba hoe azy tao fifaliana indray le izy am'ty taona 2018-19 ty fa tsy hoe ady foana any eo anatin'le fisotsona fa mba hoe misy fifaliana koa zany ao anatiny miaraka amin'ny jery bolopixa firy moa zany zao ny iran'ny bolopixa am'izao efa BTB misy CD efa misy CD efa miandry an'le tempo farany any am'le karakara moa fa mivoaka ny sary efa hivoaka mihitsy CD rehetrarehetra sy ny anina ny hira moa zany efa misy eo amin'ny 1.20 afaka andizana fa lefa tsikelikely ny sary mety be miandry zay tena miandry mihitsy a mbola misy hira anankiray oarahantsika zao a de antany anao a rehefa aveo hoe misy ve vinavina tetikasa atsoatsy fa anaraka clipy aloha tsika Taros Misaston Bolopixa ninna Monsieur Rabi Mastaros amle komrazan le won rastamanna atotika manyita rangaye nya sore yetendo maitra Sonia padi saka ot sonia padi yana sake sonia padi saka ot sonia padi yana sake de sau ato sala sau yato bata sau yato sala sau aye yo yan sonia padi saka
mifangaro manga sakasaka saka be le teo saka iny saka mihitsy ye zay ny teneniko teo hoe de inona zany ny aizany ahitananao am'izao inona ny drafitra manaraka ny drafitra manaraka zao ao Antsirabe ao misy faela rapitso ngambo zay raha tsy diso rapitso misy an'izay partie kely zay ao Antsirabe de hoe diso ianao efa androany tsika zao ouais marina androany anao téléportation izy vetivety de tonga any vetivety amin'ny firy moa zany io manomboka amin'ny roa io manomboka amin'ny roa de tsy taraka tonga tsara fa aza matahotra nareo fa tsy maintsy aza matahora fa ho avy any izy zavatra ny artiste antsika am'izao nge efa mahay manao magie ray minitra de tonga any sasany any mandeha hélicoptère bolopix ndray ve no ambanin'izany hoe ny bolopix tonga de fusille mihitsy de 6 mètres ragna etanany ny olona ho avy rehefa hoe tonga ava maro amin'io androany io fa afinaritra be ny kilalao ataotsika ao sady misy retsaretra ao aza miala mahitsy ary manga sodra betsaka amin'ny bolopix ary ny vahiny teto amin'ny fandaharana de mbola misy mpanakanto koa ao arindrinao hiaraka amintsika zao de ho ampidirina i miangaly sy kemanina hiaraka amintsika eto amin'ny plateau amin'ny Midi Magnifique. Fara miarabanareo tonga eto amin'ny plateau Midi Magnifique. Salama. Ye matombo zany tonga eto de misy ny hetsika karakaraina inona le hetsika karakarainareo indray am'izao hetsika karakaraina festival Hay Reggae Day zay ho atao ny alahady voalohany volana Jolay manomboka amin'ny 10 ora maraina mandraparivan'ny andro eo amin'ny Soma Beach village touristique Majanga. Fa maninona le izy no safidina hoe natao tany Majanga satria tianay ny Majanga misy antony maromaro le izy fa santionany ohatra hoe any Majanga mifanojo amin'ny zavatra tian'ny olona any aloha le izy raha ny fahafantaranay azy zay raha teo miara-miasa amina association anankiray ihany Mada Pride Foundation association mikarakara inona moa zany zareo raha misy mpanao mozika maromaro ao anatiny misy mpanao ny mozika mpivohy ny mozika reggae koa ao anatin'ny asan'zareo zany zay anatin'ny zavatra ataony Olizayeun zao ohatra zay mpandray anjara anisan'ny mpandray anjara n'ity festival ity ao anatin'le association misy mpiambana maromaro koa ao ohatra Dex ohatran'izany de le toyny ankoatran'ny hoe tanjona hoe resaka kolotsaina ao anatin'le hetsika de misy ihany koa ny resaka sosialy ny Soma Beach zao asa roa taona izay ny vita de ny fahafantarana azy de nlazain'ny fitondram-panjakana moa hoe anisany piroboroboana ny fizahantany any Mahajanga anaovana ny Mahajanga hoana moa zany ilazana an'izany toerana kolotsaina tsy kolotsaina fa resaka sosialy resaka fizahantany le izy tamin'izay hoe anomezana lanjan'izay sy anosehana n'izay zavatra izay ye de hitanay hoe anisany manatevina le hetsika koa raha ohatra hoe manana tanjona hafa ankoatra ny kolotsaina satria zahay eo amin'ny Vots Congregation sy ny eo Mada Pride Foundation zany de mieritreritra hoe tsika tsirairay avy afaka manao zay ampivoatra zay ampandroso ny firenetsika am'izay zay niveau misy atsika sy zay ananatsika de hoe iny zany aloha azo atao de atao ie hitodika ao amin'ny kemanina rehefa avy eo fa hanaraka clip angambontsika
Yes, I right in the place. Business, I am missy business. I am miss beef, I am missy business. Rich, I'm the Fatima, I can business. Business. Yes, I am miss business. Rich, some Bruno not business. Fan Bula me fitad. Sell my tongue and sass and la sabat bad. Business, I am missy business. I am miss beef, I am missy business. Rich, I'm the Fatima, I can business. Andindihy mihitsy ny tao anatin'izay business zay aiza misy pif aiza misy business ie anisan'ny mpandray anjara ao anatin'le hetsika ianao inona n'izany ny zavatra hitranga ao amin'io hetsika io zavatra hitranga ao Majunga moa zany amin'io hetsika io a fizarana reggae mazava ho azy satria androny reggae no ankalazainy amin'io vibes teny gasy izy hoe fizarana reggae zay moa zany raha dika amin'ny fiteny zala mpiangala reggae anazy hoe fizarana good vibes zany hoe fizarana onja tsara zany dia izay no entina ho an'ny mpijery ihany onja tsara araky ny laza miangala teo hoe eo le ara-kolotsaina mazava ho azy zay fa ao anatin'ny reggae foana fa mozika zany no tena ho zaraina any koa hoe mahajanga koa moa tia mozika le toerana anaovana anazy koa mahafinaritra be dia izay mahatonga le hoe good vibes afana lanonana fanetanana faraparany ary ho an'ny olona avy any Majunga fa ny olona avy eto Antananarivo koa ary ohatra na eraky Madagasikara ho bataina andeha akany amin'io andro io ya fanetanana fotsiny angambany hoe andro raisam-pirenena reggae io a miaraka amina mpiangala reggae anisany efa zokizokiny efa sandisandy ao anatiny ao daholo zany fa efa anisany tena efa misanga daholo amin'izao a dia ho maty antoka koa zany zay tsy tonga any aloha zany tena marina satria good vibes any Majunga izy dia tantara sisa no henonareo eto ie misaotra makasitraka miangaly dia kemanina tonga ny vahiny teto amin'ny fandaharana dia tongava daholo ary fa ho hitanareo ao misy andex Doslide Red, Flash Jump, Polisayon, Jarutsa, Keman, Krutamboula, Manche Manjaka, Mikela, Selecta, Mr. Raza. Zay, sotra tompoko. Ay, efa tonga eto amin'ny zanam-pandaharana rahantsika amin'ny parantsika izao miaraka amin'ny dokotera sy Bledina Stinger. Bledina manolotra anao, parent. Ie. Iresaka momba ny calcium ilan'ny vatana moa zany tsika zany izao miaraka amin'ny dokotera. Iresaka momba ny calcium mihitsy tsika satria anisan'ny mineraly tena betsaka ao anatin'ny vatan'ny olombelona anankiray indrindra fa ny ankizy ny calcium. Dia fantatritsika ve hoe aiza ny tena misy calcium? Any pharmacie. Ao anaty Bledina. Any pharmacie misy any anaty Bledina misy fa raha ao anatin'ny vatan'ny olombelona izy any anaty sakafo misy fa ny any anatin'ny vatana izy dia any anatin'ny taolana ny tena misy ny calcium satria izy dia manamafy ny taolana manampy amin'ny fiforonan'ny taolana ihany koa ny nify dia taolana dikan'izany dia manamafy ny nify sy mahatsara ny nify ihany koa ny calcium ary ankoatran'izay hita any anatin'ny rà ihany koa ny calcium satria ny rà mandehandeha any anatin'ny hozatritsika any dia ilaina betsaka ny calcium any anatin'ny hozatra ary ny foko hozatra dia mampitempo tsara ny fo zany ny calcium. Dia ina mahatonga ny hoe tsy ampy ny calcium ohatra tsy ampy calcium anatin'ny vatana? Antony maromaro mety mahatonga hoe tsy ampy calcium amin'ny vatana ohatra ny hoe le tsy ny sakafo hohanina sakafo tsy dia ampy calcium loatra no hohanina na mihinana sakafo misy calcium ihany fa tsy tafiditra tsara any anatin'ny tsinay tsy dia miparitaka amin'ny vatana ny calcium. Sakafo ny olona zao tsy ampy magnesium ihany koa dia mety tsy voaray tsara le calcium any anaty vatana na ihany koa misy aretina ihany koa zay mahatonga tsy hoe tsy ampy calcium any anatin'ny vatana. Aretina amin'ny taiza ve? Possible hoe tsy ampy calcium amin'ny vatana? Ohatra hoe ny hypoparathyroïdie ohatra karazana aretina anankiray dia lasa tsy ampy hypoparathyroïdie dia tsy ampy calcium amin'ny vatana raha vao misy an'izay aretina izay. Miresaka tsy fahampiana ihany tsika dia inona koa mahatonga ny hoe tsy ampy vitamine D? Tsy ampy vitamine D satria ny vitamine D zany dia mampiditra ny tsy maintsy ilaina miaraka foana ny calcium sy ny vitamine D amin'izay izy miditra tsara ny anatin'ny vatana dia afaka miasa tsara ny calcium fa raha vao tsy ampy vitamine D ihany koa ny vatana dia
tsy ampy calcium ihany koa zany dikany mila mitaninandro zany ay finaingy tsara kay hoe ino ny azahoana vitamine D satria bebe anay mitaninandro foana zany vitamine D hono io dia na le zazakely vao teraka reny ary dia le hoentina mandeha makeny eny amin'ny taninandro rehefa afaka 3 andro izy dia le alefa mivoaka tsy kelikely eny amin'ny masoandro ilaina be ny vitamine D azo avy amin'ny masoandro. Resakantsika teo hoe nify taolana dia resaka koa tsika teo hoe ny ozatra ihany koa dia ny fo ozatra dia ohatrany ahoana indray ary ny fisehoan'izay hoe tsy ampy calcium ao anatin'ny vatan'izay. Matetika ny ahafantarana hoe tsy ampy calcium amin'ny vatana anankiray dia voan'ny crampe matetika ohatra ny olona anankiray. Na ihany koa raha ohatra ny hoe zazakely moa zany tena resahantsika eto ohatra ihany koa hoe misy an'le mora vaky ny ohany mora vaky mora simba ny ohan'ny ankizy na olon-dehibe mora tapaka. Ankoatran'izay ihany koa matetika hita hoe volovolo ohatra le zaza na le olon-dehibe na ny tanany le matetika volovolo na ny ranjony raha zay ny fa volovolo raha ohatra n'izy manao gym na manao sport any am-pianarana zay mihitsy le izy dia ohatra n'iny le izy nefa tsy miforitra ianao nefa volovoly voloazy eny fotsiny na koa indraindray ohatra ny hoe mietsika tampoka le ohatra ny hoe misy mietsika tampoka ty ny ozatra tampoka ny maso misy mietsika tampoka na ny vava ny molotra indraindray le mietsika tampoka dia iny le hoentina any amin'ny dokotera dia le kapohana kely amin'ny marteau efa misy jerevany eo le hoe manao chevaux steak izy amin'izay fotoan'izay reny indray matetika efa hoe be loatra efa ela loatra le tsy fampiny calcium atao anatin'ny vatana dia mitaraky ela be loatra raha ohatra hoe tamin'ny taloha nietsika fotsiny maso dia avy eo lasa minitra be tampoka. Matetika ny olona tena na izy mangovingovotra be na izy ohatran'le tenen'ny kaila teo hoe mientsitra be tsy mietsika mihitsy ny vatany dia le ohatrany tonga dia ohatrany karazana fanitona be zany afangaron'ny olona matetika ny fanitona ny andro be ny indraindray tsy ampy calcium ny olona fa ohatran'izay mihitsy ny fisehoany dia le tonga izy dia mientsitra be dia tonga dia le tsindromy dokotera hoe to dia mitsindrana calcium eo ny eo rehefa avy eo fa iny zany rehefa le elaela mihitsy le tsy fampin'le calcium. Na ihany koa misy raha zazakely izy zao dia tena hoe mitongilana ny taolana zany indraindray manao rachitisme moa fiteny anazy dia indraindray ny taolan-damosiny mivilana ny tongony indraindray lasa bancal be tonga dia tsy mahitsy tsara reny zany tena afatarana hoe tsy ampy calcium ny zaza ho an'ny zaza satria araka le niteneniko teo any amin'ny ozatra le izy koa tena ilaina ny calcium indraindray raha ohatra ka manao spasme zany ny larynx atao anatiny azy zany hoe le miketoketoka be reny atao anatiny azy dia mety sanatria mahasepotra ny zaza zay zany tena anisan'ny voka-dratsy atahorana any amin'ny zaza raha ohatra ka tena tsy ampy calcium ny zaza anankiray. Ahitana calcium maro zany ao anatin'ny sakafo ohatra ankoatran'ny ronono satria ronono zao no tena fantatra hoe mitondra calcium. Ronono tena betsaka calcium dia vokatra azo avy amin'ny ronono rehetrarehetra ihany koa zany dia misy calcium toy ny dobera ny dibera ny fromage inona koa ny épinard ihany koa misy ny brocoli ihany koa misy ny trondro ihany koa betsaka ny pruneau ihany koa rehefa mivoaka ny pruneau dia betsaka calcium daholo reny rehetrarehetra reny. Ny tena tiako tenenina hoe mora simba ny nifin'ny zaza matetika manko ny taolana foana no le taolana hita amin'ny ratsana foana matetika no eritreretintsika hoe calcium fa le nifin'le zaza ihany koa le mora ohatra mifasipasika mora simba reny sahirana ny dentiste rehefa tratran'izay dia tsy ampy calcium koa reny dikan'izany dia tena ilain'ny zaza amin'ny fitombony mihitsy ny calcium satria fantatrareo hoe maninona satria ny anen'ny zaza avy telo eny ny filaniny ny vatan'ny zaza calcium noho ny vatan'ny olon-dehibe anankiray dia ny vitamine D avo efatreny
zany hoe ambony be mihitsy zany a ny filan'ny zaza amin'ny resaka calcium noho itsika olo-dehibe ny dikan'izay a dia mila sakafo ara-pahasalamana tsara arak'ilay karazana sakafo nytenentsika teo ny zaza anankiray raha te azo calcium fa tsara ihany koa raha ampina tosika amin'ny sakafo ohatra zao hoe bledi junior ohatra dia afaka hohanina amin'izao ve ny calcium amarana antsika anazy fa tsika moa zany tsy afaka mivalapatra be ao amin'ilay resaka calcium ny tena tsara dia aza tonga dia mihinankinana calcium fotsiny amin'izao fa mety misy voka-dratsiny raha ohatra ka mihinankinana calcium fotsiny amin'izao ianareo fa manatona mpitsabo fa ny tiako marina hoe ny zazakely a dia tsara mihinana bledi junior a manomboka ho an'ny zaza manomboka 3 ka hatramin'ny 7 taona izy io ronono izy io zany dia afaka mihinana vera ray a ka hatramin'ny vera anankiroa ao anatin'ny ray andro ny zaza 3 ka hatramin'ny 7 taona fa ampy tsara ny calcium ny fer ny vitamine D a izay ilain'ny zaza amin'ny fitombony a raha mihinana an'io izy isan'andro manko ndraindray tsy dia tia atao ronono fa ataoko parakoparako ny tsara atao parako fa zany hoe 7 no atao anaty rano 210 millilitre ny tena tsara amin'io a dia indroa amin'izay nefa ny tena tsara ho famitinana anazy ary fe amin'izay zavatra rehetrarehetra izay a dia omeo calcium ny zaza satria tena ilain'ny vatany be a dia ividano bledi junior dia omeo sakafo ara-pahasalamana foana izy omeo sakafo finaingo sotra be any dokotera nitondra an'izay fanazavana momba ny calcium izay a ilain'ny vatana ny calcium ary mihinana calcium sakafo ara-pahasalamana sotra tompoko Parents, natolotra Bledina. Ie, tena ohatrany hoe mila misento kely tsika e. Tena nahazo information tsara be avy any amin'ny dokotera momba ny calcium sady ity zao ataony elatasy fampizarana loatra setenema dokam-barotra re. Fotoana iray manahirany sainantsika vehivavy ny vadimbolana, tsotra ny vahaolana, Sleepy Lady. Malefaka aoka izany ny serviette hygiénique Sleepy Lady noho ireo akora voafantina nanaovana azy natao ho zakan'ny vehivavy rehetra. Tosihana akory ny fisiny noho izy manify nefa mivoaka sy maharitsara. Tontolo andro mahafinaritra, mianaka halalana sy tsy misy ahiaha, apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Araka ny fafantatrao, ny couche Sleepy ihany koa dia manome fifaliana ho an'ireny sy ny zaza noho izy maharitra mandritra ny alina manontolo. Caprice Salto manome mamina fiainano Aquela via pleine dent Mirala saramanitra feno siro ho an'ny malagasy rehetra. Gillette Mac 3 Turbo offre toujours une meilleure sensation après 10 rasages qu'un jetable la première fois. Les lames Mac 3 ont un double revêtement pour un rasage de plus près avec zéro rougeur. Vivez une expérience incroyable, rasage après rasage. Gillette, la perfection masculin.
Dès l'âge de 1 an, ce que votre bébé expérimente et apprend participe à construire l'adulte qu'il deviendra demain. Son cerveau et son système immunitaire se développent de façon très importante au cours des 3 premières années de la vie. Dans notre centre de recherche, nos experts ont développé le lait de croissance Apta Junior avec Pronutra Plus, élaboré pour les petits à partir de 1 an pour les aider à construire leur avenir pas après pas. Le lait de croissance Apta Junior de Nutricia, aujourd'hui pour demain. Les épaules d'un gardien portent plus que son nom. Elles peuvent porter toute son équipe, se prêter aux éloges et essuyer les critiques. Et si parfois elles se couvrent de gloire, de pellicule, jamais. Jusqu'à 100% des pellicules éliminées. Taverna somasara indray isika atao mifandaharana midi magnifika amin'ny tapany faharoa dia hiaraka amin'ny olona ao anatin'ny sehatra fanatanjahantena indray isika izao dia miaraka amin'ny président sy vice-président ny ligue Nalamanga na kickboxing isika izao miarahaba anareo. Faly miarabantsika eto midi magnifika dia misaotra nandray anay. Ampidirina amin'ny fomba ofisialy ny vahiny dia Stinger vahiny. Zay nareo vao tena tafiditra somatsara anatin'ny fandarana fa teo nareo mbola tsy tafiditra. Za androana reto ohatran'ny hoe nitinitika ho azy. Efa farany herinandro efa sabotsy niaraka tamin'ny Bolopix ninona normal be. Hiditra bebe kokoa anatin'le resaka kickboxing tsika. Matetika manko ny olona mpanao ny taranja io dia lazain'ny olona fa hoe tsolambotsy izay foana, mpangalatra, sy rehetrarehetra, mpisam. Dia ahoana ny position anareo anatin'izay hoe tena marina tokoa hoe izay zavatra resahan'ny olona momba ny olona mpanao kickboxing izay. Zay angambany tonga dia hamaly an'izay satria izay zavatra izay mihitsy no ezahanay ho faina kely le fomba fijery. Raha fantatry ho an'ny olona tsy mahafantatra zany i kickboxing tiany sport de combat américain. Zany hoe misy maître maromaro zany kambana zareo dia tany Amerika dia andaotsika nao sport anankiray dia ao anatin'izay koa ny ametrahako le hoe le izy misy hoe sport zay vao combat fa le izy somary violent zay le izy dia zay mahatonga le hoe matetika le olona ambany tanàna no mahazaka an'le izy. Raha ny tena izy amin'izy io nefany zavatra azony rehetra atao satria zavatra misy protection io, misy casque, misy protège. Zavatra tonga dia hoe direct libre combat libre indray mieritrereto sasany fa misy protection, misy casque, misy rehetrarehetra ve? Misy casque le izy dia misy gants, dia misy protège tibia, misy rehetrarehetra, misy coquille na ny vehivavy ary misy plastro. Fa raha tsy hoe fa klasy anga le izy ka hoe combat de défi mihitsy zany dia zay vao tsoahana le izy. Iny zany efa avo mihitsy iny fa raha vao ohatrany hoe championnat anao an'ilay championnat ligue mantsy zay zao dia mazava loatra satria na any amin'ny ady any velany ary dia zay mihitsy le izy, misy protection le izy fa tsy. Dia ao anatin'ilay kickboxing ve misy discipline maromaro hoe misampana hoe branche maromaro azonao fantaniana tiako apetraka? Misy ao anatin'ny kickboxing misy hoe discipline associé ny anay zao. Voalohany misy full contact ao dia misy low kick dia zao vao tafiditra ao dia misy K1 koa. Inona mahasamihafa an'ireo rehetrarehetra reo? Full contact zao izy inona? Le hitanao le fomba fiady aminazy misy samihafa. Full contact zao tsy mandaka ambany, mandeha zany ny tanana fa tsy mandaka ambany mihitsy full contact fa ambony daholo, tapany ambony daholo ny dakany. Dia ny K1 mandeha hita. Dia ny low kick moa zany iny le hoe tena kickboxing da pied point mandeha nidaka sy totohondry. Dia amin'izao zany zao le vao tafiditra ao anatinay mihitsy discipline associé aminay Pancras. Ny antony izy io tsy manana fédération mondiale ny Pancras fa tsy maintsy miditra affilié amina kickboxing na boxe tay. Dia ny eto Madagasikara aloha zany au niveau en ligue na Nalamanga efa affilié ao le Pancras. Dia le Pancras efa ohatran'ny MMA mihitsy izy mbola tsy nahita, efa misy miroulé amin'ny tany mbola mandeha, tsy misy frappe zany izy fa misy prise
de fa mbola mandeha foana zany le combat na efa mianjera amin'ny tany ary enjakenjana ihany zany rehefa amin'ny tany izy zany de lasa jojotsoana judo azoazoko sara tsaina de roviny zay mahita an'izany moa zany zao misy hetsika karakarainareo ia misy hetsika karakarainay amin'ny lahady zao amin'ny voalohan'ny volana jolay ao amin'ny gymnase Akorondrano averiko tsara eto rapitso marina zany ao amin'ny gymnase Akorondrano le izy de manomboka valo ora maraina misokatra ny vavahady eo ahoana zao ny fitrangan'io zavatra io hoe combat senior ve junior ve sa iza ny olona hitanay iady eo zany efa deuxième partie io zavatra ataona io satria ny fananao zay tamin'ny efa nisy zany tamin'ny juin zay nanao teny Akatso ho an'ny tanora zany de zao io zany resaka senior mihitsy io ao io zany hoe misy na le olo le boxeur nahazo tany amin'ny championnat d'Afrique médaille d'or sy any reny zao de manao défi ao ka combat be mihitsy io zany satria regny koa anisan'ny i combat kao nareo zany manana partenaire ino koa tsy maintsy amin'ny mahagoavana an'izay hoe efa senior efa champion na zavatra be de misy olona ve miara-miasa miaraka aminareo nanatotosany ty hetsika ho ataonareo ty ia eto toerana aloha zany misy orinasa maromaro manampy anay ho azavain'ny président eo rehefa aveo fa ho anahy manokana zany za moa tsy mipetraka eto Madagasikara fa nivelany de natonga na ao anatin'ity kickboxing ligue Analamanga ty zany de za chargé ana resaka relation internationale de nahita vaovao be mihitsy satria nisy namana zany nanaiky zany anao partenariat araka aminay para io zany markana matériel de combat sport metal box mba tsy tenenao hoe voalohany angamba mondial ataoko hoe fahatelo na faefatra fa tsy de haiko loatra izy de io zany ia anisan'ny lohany ary fantatra tanteraka mihitsy zany de izy io zany mba nanaiky anay nao resaka partenariat miaraka aminay ao amin'ny ligue Analamanga de misy matériel zany zay noentina ho ampiasaina amin'io rapitso de zay zany vaovao mahafaly be loatra eto tsika moa zany tsy afaka mivalapatra be eto amin'ny plateau fa raha ohatra hoe misy teny kely tena mila tianareo tsindriana sy fanetanana faraparany ho atongavan'ny olona any de fotoanan'izao fanetanana aloha zany de manetana ny olona zany zay ho tonga hijery satria le fidirana aloha de tena natao farak'izay ny raro mihitsy natao hoe tsy gratuit ngamba 3 arivo de manarak'izay le zavatra ny sécurité nefa nataonay avo lenta mihitsy polisy niaro anareo ao zany ohatra zany ny zavatra zany ezahana tena ho tsara hiakatra mihitsy zany nivoan'le compétition avo lenta amin'ny teny malagasy de raha le olona reo amin'ny hitanao manao zavatra tsy mora anisy nanampy any aloha zay ohatrany hoe isorana zao ny havana de nomeo farma de androany zao vao ny président judo no nanampy anay monsieur Cité ngamba ny anona anarana kely satria voatery tsy maintsy nakatatamita any aminazy de isorako eto izy aloha tena zatra zany hitanao le am'le pancrace le miroule amin'ny tany tsy maintsy misy tatami fa maratra le akizy ny akoatr'izay tena manetana zay satria ny tsika gasy raha mifahitako anazy averika any hoe raha ery amin'ny ary amin'ny bus ery zao misy miady tonga de mitangorona eo daholo nefa nyty zany tena combat nefa misy règle misy sécurité de tongava misy kolotsaina ihany koa tiana voizina ao anatin'le izy de misaotra makasitraka anareo ary ny vahiny teto amin'ny fandaharana midi magnifique ianao moa zany président en ligue Analamanga raha ho an'izay tsy mahafantatra ny anarany de raha koa tomino ary fetra de monsieur le vice-président Franck Ravaka saotra anareo vahiny teto misaotra betsaka zao ndray tsika zany de araka amin'ny finaingo anatin'ny sapiny ty tena resaka combat koa izy ty fa aza atao koa ty any an-trano mila mikotrana fa raha tsy zany de zao nefa rahanareo
Niseho azo mafy loha fa mbola nisy mafy nololoha eno a raha tetavina farana ny herinandro a de efa andray PMU tsika rehefa avy eo a fa aloha roa asiana tainsa kely Napapunin ka na kabela siyapag Ang di manatasna niyan Patokan kat pangapangadatan Ni Dex sa tola Anong malpong panggalan at sudyan Maresa kang tanang araw Katiang paela sinyaru Sam mandap na titi Negang puy sa misindrasan Bitong gagwakan Katidekan Ano miyara mangapang Ipapare una Egan tangkalanelan Tutatang tokony nataony zareo atsana mamolava ny fonle alika be raha zoky ohatrany hoe misy kifafaroa mandiha vita tompoko so tsika dia anaraka indray ny PMU Madagasikara mankasitraka anareo eto amin'ny plateau androany sabotsy telopolo jona ohatra amin'ny farany volana firahirany olona hoe mbola ho maina ny lambana olana miaraba to falibendray anazy expression vaovao indray zava-misy miaraka amin'ny pays Madagasikara hatrany hatrany a fanaporofonany zany atao hoe 20 taona nisy iny ny pays Madagasikara mbola mamoaka an'ireo antsoina hoe mpanapitrisa mandrakitiny androany de betsaka amin'ny mangataka hoe iza le olona enina nahita ny ordre carte plus tamin'ny alakamisy 20 jona lasa teo nahazo ny ordre carte plus 5 alina telo hetsy telo tapitrisa ariary a 16 millions 975 000 tsirairay olona enina de hoentina amintsika tsirairay satria tsika rehefa miteny a tonga zay mazava ho azy tahaka ny fiteny tsy lavitra atsika hoe donakafina analakely tonga de ny ambivonany valavana ambomandrofo mahitsy be avy etrany fa tsisy resaka blibla anjomakely aloha ny ordre carte plus voalohany andahatra ny efatra tonga voalohany a tamin'ny alakamisy io 16 millions tetsy alarobi point de vente pays Madagasikara teo ny vidianan'ilay pilalao faharoa nahazo 16 millions ordre carte plus tetsy apasapito pays Madagasikara point de vente teo ny vidianana ny fahatelo 16 millions ny faefatra rosany tagnana rosany mbositra ndraiky any ko de mahaza foana 16 millions anko ordre carte plus tany ambositra 16 millions tetsy mahitsy 16 millions tany Tomasina iny le ataon'ny akisy 16 vety izy ty 16 maki 16 millions iny le ataony hoe manahoana ny any andrefana sy ny any antsinanana ny azy ary ny karapanondra efa tsy miala eny tanana ordre carte plus tamilakamisy reo entaniko ianao ary faraparan'ny herinandro mahafinaritra be raha amin'ny pays Madagasikara ny rampitso alahady voalohany volana jolay voamendo ny volana jolay tafakatra 70 millions lay kaintelalov nisaky ny alady tolakandro eny amin'ny club course pays Madagasikara satria ny club course dia 7 jours sur 7 365 jours sur 365 afatsy ny zava-misy fotsiny hoe ny andro ny fifidianiny reny ny voafetra ny lalàna reny ny voafaritry ny lalàna tsy misokatra raha pisy tolakandro izy io akoatra ny kainte io de misy ny hoe mitadiny ray tonga voalohany mahita ianao zay mahazo vola aboidrala ndeha hody meo vola jumele roa amin'ny telo tonga voalohany 1 2 3 valiny course 1 3 ny hitanao 1 2 ny hitanao 2 3 mahazo daholo zany triplé voatonona matetika eto tahaka ny omaly zoma zao vao nitonona hoe 10 metsy tety 67 hectares parkina 10 metsy ariary tany Diego gara routière ordre triplé mandahatra ny telo tonga voalohany ary ny vola be indrindra eny amin'ireny club course pays Madagasikara reny de mandahatra ny efatra tonga voalohany santionany amina zavatra tenenina anao a anentanana anao a ho avy eny amin'ny club course pays Madagasikara raha mipitso alady voalohany volana jolay tolakandro zay te hidiratsika amin'izay ny androany fa efa setry de setry ianao any atokantrano any manahoana misy venina amin'ny partant misy venina miabandona hatreto aloha zany raha ny zavatra hitanay manoloana ny vaovao farany de mbola vonona avokoa 16 partant androany eo amin'ny kianjany ainga vonona avokoa efatretsy sy telo amin'ny telopolo tapitrisa ariary malahatra ny 5 tonga voalohany miaraka amin'ny pays Madagasikara de zay hoe raha 100 000 lao ihany a pays Madagasikara ny vola be 167 millions 400 000 FMG mandahatra ny 5 tonga voalohany mbola eo na atao hoe carte plus mbola eo na atao hoe tierce
tary ireo be mpilalao be mpamakafaka be mpisafidy indrindra de ny roa folo ary ny enina 2-16 zay le atao hoe plus joué zany raha hoan'ny lalaotsika miaraka am'be Madagasikara am'izao andro ny misy sabotsy telopolo ny volana jona izao misy ihany koa ny lalao atao hoe 60 mbola irana am'zany be Madagasikara zany atao any amin'ny kianjan'ny Longchamp 730 metatra lalao plat discipline galop ao anatin'ny kianja goavana na atao hoe grande piste miodina miakavanana 13 partant zany 60 zany am'izao sabotsy zao de ozy zay hoe samy avita ny faraparan'ny herinandro mahafinaritra anana fambiazana tanteraka eo anampitiavana indray amin'ny alatsinainy atao anatiny midi magnifique za de tena varina foana mihaino anazy sa tena de magnifique sotranao tonga amin'ny PMU a mankasitraka antsika retraretra tany tokantrano anaraka amin'ny fandaharana midi magnifique izay indray no niarahanao tamin'ny tena koa fa de efa hiverina indray rina amin'ny herinandro a malheureusement te andao anareo a ie diffuser rapide koa amin'ny TVM mazava ho azy any basket 3 contre 3 tamin'ny alahady fa 5 ny volana tao amin'ny gymnase Akatso amin'ny roa sasany de manasantsika anaraka an'io zany aloha io lalao baolina io fa mahafinaritra tsy taxo zay tenenina efa maika oty sady nona fa na de izana tsy zany ary malahelo any ny tenako ve hoe andao anareo sotra ny kaila ie sotra anareo veloma daholo tsika retraretra. Hello.